Telma Coupe de Madagascar tanterahana tamin'ity farany herinandro ity nanerana ny faritra maro teto Madagasikara ny lalao ampavalon-dalana amin'izany faninanana izany vokatra tetsy Mahamasina aloha dia nitana formation niondrika nanoloana ny Mama tafita kosa ny EFC sy ny Adema. Tafita amin'ny dingan'ny ampahavadalana ny Mama FC manao akanjo maitso amin'ny sary rehefa nandresy ny tana formation tamin'ny isa ray ohatra. Tany amin'ny fidirana faharoan'ny fanalavam-potoana vao nahazo ny fandresena ny Mama FC. Nisaraka ady sahala ohatrany ny rotota tao anatin'ny fotoana ara-dalàna 20 minitra ny lalaovana. Nanatombo teo amin'ny isan'ny fanafihana ny tana formation nandritra ity fionana ity saingy tsy nety nahatafiditra baolina mihitsy. Tsara fipetraka hatrany ny vodilarana sy ny mpianatra atokaziny Mama FC nanakana ny baolina tsy hiditra any anaty Itongilana tany amin'ny Mama FC ny vita naraka izany tamin'ity androany ity. Tany amin'ny minitra 70 dia nainametraka tsara ireo vodilarany tana formation telo ifaly loha lalan'ny Mama FC. Nisy nitandrevaka teo amin'ny vodilarana ho an'ny tana formation ka mora foana ho an'ny faly ny nanavatsava sy naningana azy telo napiditra ny baolina tokana nahazony ny Mama FC ny tapakila iakarana amin'ny dingana manaraka. Lalao satria anisan'ny ekipa tena mahay eto Madagasikara reny na ny taona ao tsara, ny teknisite ao tsara, ny fizika ao tsara, zareo koa efa hitako elany araka manana reny zany anisan'ny ekipa anankiray tena hoe manana teknika, fizika, taktika, vitesse tena atahorana indrindra eto Madagasikara. Tsy midika akory zany hoe manambany ny ambiny zany fa anisan'ny tena tsy mbola resinay reny teto Analamanga. Inona ny hitanao hoe tombony zany ho anareo zany tamin'ilay androany nefa nareo ary lalao folo. Tena tombony ho anay zany ny resaka moral aloha zany hoe ny akolamy misy manompo fa ny mpanao baolina rehefa miezaka ianao ka mirahina miara-miady na mitatana na ny mpilalao na ny mpanazatra dia mahazo vokatra ohatry reny satria tsy vita mpilalao reo na mpanazatra fa mila miara-miady mihitsy zany miainga hatrany amin'ny rafitra hatrany ambony. Zay ny tena napetraka ite hoe andao hiara-iady, andao hiara-ikotrana. Inona zany ahoana no hiatrehana ny dingana manaraka? Ny dingana manaraka aloha arakaraky ny akarany dingana ny mamafy azy fa tsy maintsy mitandrina tsara ianao indrindrandrindra ny entraînement sy ny fomba fitazanany ankizy tsy voatery ny ankotrana ihany fa ny resaka psychologie koa hoe rehefa miakatra ny tanjona miakatra ny fizika aza manarinary forme mety ahita tombontsoa lavitra amin'ny fiainanao anao rehefa miakatra dia voizina matetika ao anaty ekipa zay na dia hoe tsy mbola manany ny antitra ny ekipa ta Madagasikara. Tamin'ny ankapobeny le lalao zany azo atao hoe tsy dia tena nanome maximum le bandy kely fa misy fotoana amin'ireo lasy kely ry zalahy ary natetika koa zay raty an'le occasion be da be ho azonay zany dia nanjary lasa mivadika tany aminay le rasa nefa nisy taorianan'le championnat Analamanga tamin'le poule des as koa dia somary nisy arina kely teo amin'ny moral an'le bandy zany le tsy nazahoana le champion iny dia somary sahirana kely zay tao anatin'le coupe de Madagasikara zany. Azo lasaina mety nisy fiatraikany ao anatin'le lalaon'le ankizy ve tsy nateo amin'ny Franck Radjonary Sampa? Amin'ny ankapobeny aloha zany somary hoe nisy anina kely ihany le izy satria
mafimafy taminay no ny hoe izy tsy afaka miaraka aminay tsony eo amin'ny tana formation tena ionjakenjanao taminay dia misy fiatraikany kely le izy. Toy izao ireo vokatra hafa tetsy Mahamasina teo amin'ny dia-pavalon-dalana amin'ny fiadiana ny amboarany Madagasikara ity. Ny UFC nandresy ny izamy mamparafara vola tamin'ny fandakana Dirobu tamin'ny isa 4 rehefa nisaraka Atsahala iray norainy Rotota tao anatin'ny fotoana ara-dalàna. Ny AS-Adema kosa dia nandresy ny Tiavitima tamin'ny isa 2-0 baolina tafiditra Tsiala teo amin'ny fidirana faharoa kosa no nibatany ny AS-Adema ny fandresena.